raha azo tian'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony sy hiain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina fa izaho Jehova izay nahasitrana anao. Exodus 15:1-9. Ireo mpitarika sy mpampianatra ny Israely tamin'ny vanim-potoan'andro, tamin'ny andron'ny Israely niala avy any Egipta andeha any amin'ny tany Kanana zany, dia nampianatra izy ireo fa ny valisoa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ny fahasalamana. Ny valisoa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra dia fahasalamana. Zay zany ny eto amin'ity tany ity. Rehefa mankatohana Andriamanitra isika dia men'Andriamanitra fahasalamana. Exodus 15:1-9 efa nivakitsika teo. Raha mazoto miaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao, hitandrina arak'izay voasoratra, dia ho salama ianao. Ao amin'ny Deutéronomie 7:5-10 koa misy andalanteny izay manampy azy manao hoe arovany tsy ho azona aretina izy. Rehefa mankatoy ny lalàn'Andriamanitra zany isika dia arovan'Andriamanitra tsy ho azon'ny aretina. Ka izao tsy mahafaly ny tompo, tsy faly Andriamanitra rehefa marary isika, izany hoe nandika ny lalàn'Andriamanitra, tsy faly izy. Na ara-nofo zany, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy, tsy mahafaly an'Andriamanitra. Ary ny tena votoatin'ny filazantsara dia famerenana amin'ny laoniny indray izay baiko n'Andriamanitra rehetra. Izany no atao hoe filazantsara. Filazantsara zany dia tsy hoe Jesosy Kristy na ilay filazantsara efatra ao amin'ny soratra masina Matthieu, Marika, Luka, Jaona, tsy izany fotsiny fa ny hamerenana amin'ny laoniny indray izay natsangan'Andriamanitra, izay naorin'Andriamanitra. Ka ny tontolo-kevitra iarahantsika eto dia ny resaka fahasalamana. Inona zany no tsy ambaratelo? Mahasalama antsika, hitondra hery sy tanjaka ho antsika, tsy inona fa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Ny tokony ho ianarantsika zany zao, ianarana dia ahoana ny fomba fiasan'ireo milina rehetra izay nanamboarin'Andriamanitra ny vatako. Lalina dia lalina izany fianarana izany. Kanefa tokony ho haintsika ahoana ny fiodin'ny milina, ny taova rehetra ao anatintsika ao. Inona ny sakafo ilain'ny taovantsika mba ahafahan'ny taovantsika miodina sy miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fepetra tsara indrindra ahazoana fahasalamana dia tsy inona fa ny fankatoavana ny baiko ny men'Andriamanitra. Tsy tokony ho anjaran'ny mpitsabo irery zany no ikarakara ny fahasalamantsika, fa anjarantsika rehetra no ikarakara ny fahasalamantsika. Amin'ny alalan'inona? Fanarahana ireo tari-dalana rehetra izay omen'Andriamanitra. Tsy ho vitantsika vetivety ao anatin'ny fiainantsika, fa be dia be izy ireny. Inona ny sakafon'ny saina? Inona ny sakafon'ny vatana? Inona ny sakafon'ny ara-panahy? Inona ny otrikaina ilaintsika? Inona ny tsy mahasoa ny vavony, tsy mahasoa ny fotsika, tsy mahasoa ireo avokavoka isika? Inona ny manimba ny vatantsika? Ialana avokoa zany, ianarana avokoa zany mba hahatonga antsika hahatsapa fa isika koa dia tompona andraikitra ny fahasalamantsika. Voarainao ve ny havatra? Tafatoetra ve ny havatra? Ho tanteraka aminao zany ary hifanampy, hifampivavaka isika mba hahatanteraka an'izany, hivavaka isika. Tompo tsara ny an-danitra, saotranao no ny hafatra sarobidy omenao anay. Tianao ho salama izay. Efa nomenao ny tari-dalana rehetra, ny fampianarana, ampio mba handinika ny teninao ka hahafantatra ny sitraponao, hampiatra izany eo ny fiainanay ka ho salama izahay. Amin'ny anaranao Jesosy zokinay no hanonako ny vavaka. Amen.